LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Fahatsiarovana ny datiny 7/7/2017. Maro ireo hetsika izay nokarakaraina amin'ny mpahafantarana ny vahoaka malagasy ny zava-nisy tamin'izany fotoana. Hetsakilan'izay ihany koa nisy ireo izay nametraka voninkazo tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho fanomezam-boninahitra ny zava-niseho tamin'izany fotoana izany. Nahitana lesoka ny lafin'ny fizakantena ny CENI araka ny taditra nataon'ny vondrona Eoropeanina. Taorian'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana Madagasikara ireo tolo-kevitra maro napetraka izy ireo ho fanatsarana ny fikirakirana ny fividianana. Nanamafy ny tokony hanatanterahany manam-pahefana malagasy ireo tolo-kevitra mikasika ny fanatsarana ny fikirakirana ny fividianana araka izany ny vondrona Eoropeanina. Androany no navoaka ny mpanazatra Nicolas Dupuy amin'ny fomba ofisialy ny lisitra ireo mpilalao miisa 7 mirahalahy. Andrafitra ny ekipa pirenena barehan'ny Madagasikara mandritra ny andro voalohany amin'ny fifanitsanana ho an'ny kanina 7-20. Maro ireo mpilalao avy eto an-toerana, eo ihany koa ireo mpilalao mila ravinahitra avy any ivelany. Isy fanovana manomboka ny 20 Mey ho avy izao ny fampiasana ny lalana eo Ambojatovo, ny tunnel Amboda sy Andohana Analakely. Araka ny tatitra nataony ny taleny fitaterana eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra. Manomboka ny alahady ho avy izao no irosona ny andrana makasika izay. Maresaka iraisan'ny pirenena Palestiniana Anarivo maro no nanatrika ny fandevenan'ilay mpanao gazety. Aboaka le maty voatifitra ny basy teo amin'ny lohany nandritra ny fanatanterahany ny asany. Nisy korontana sy fifandonana kely tamin'ireo mponina sy ny pôlisy nandritra izay androany. Telo amby folo Mey 2020 manatitra ny araba tombo-kilasy tombovavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity no sady nahatratra ny 15 taona ny iverena ny tolom-pahafahana ny 3 amby folo Mey 2017 ihany koa tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao asaiko ampanajana ihany koa ianao hanarak' izany hatramin'ny farany. Arak'izay dia fantoka betsaka mandidina ny hetsika ny 3 amby folo Mey 2017 ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ho fahatsiarovana izay daty izay maro ireo hetsika izay no karakaraina ampahafantarana ny vahoaka malagasy ny zava-nisy tamin'izany fotoana. Hetsankilan'izay ihany koa nisy ireo izay nametraka voninkazo tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho fanomezam-boninahitra ny zava-niseho tamin'izany fotoana izany fity nokolona. Tsy hetsika politika fotsiny ihany, fa fiandrandrana ny tena fahafahana manoloana ireo fahasarotan'ny fiainana. Izany no antopisian'ny daty 3 amby folo Mey 2017 ho an'ireo mpianatra izay nitolona tamin'izany fotoana. Manamarika ny fiainan'izy ireo ny volana Mey tamin'io taona io. Ny tantara ny zavatra niainany tamin'izany fotoana ity vavolombelona ny hetsika ity. Dia nitatra ihany ary ny tena niteraka n'ilay tena tolona indrindra nitarika an'ity 13 Mey ity dia ny fahafatesan'ilay mpianatra tany Ambalavao Fianaratsoa izay maty Randrianarsoa Modeste, izay mpianatra 12 taona tamin'izany fotoana izany no maty voalohany tamin'ny 8 Mey 1972 no maty mpianatra io. Ny zoma foasabotsy 13 Mey io voasambotra daholo ny namana teny Ankatso ary nalefa tany Arivonimamo Lohandoha Ambosolo nalefa tany Anosilava. Rehefa tonga teto izay ny force de l'ordre zany efa en position tao amin'ny lapan'ny tanàna tamin'izany fotoana zany dia ny ray aman-dren'ny mpianatra mpiasa efa nitangorona teto. Dia ny andohan'le tifitra zany tamin'izay fotoana izay dia nisy tomobilin'ny pôlisy Volkswagen mirimorimo avy any amin'ny gare. Ka ny olona efa feno zany teto amin'ny devan'ny lapan'ny tanàna dia tsy afa nandeha intsony le tomobile dia nidoran'ny olona io tomobilin'ny pôlisy io. Dia teo nitarika ny savritaka
dia ny tomboko any tifitra ny eferesy tary amin'ny lapan'ny tanàna. Etsakilan'izay ihany koa nisy ny fanateram-boninkazo fahatsiarovana ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany no tanterahin'ireo olom-pirenena samihafa tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Mbola maro izy ireo olana izay sedrain'ny firenena tao aorian'ny tolona 2,700 ka mila jerena akaiky. Ka hatramin'izao dia azo lazaina hoe mbola sy nahatratra ny farim-piainana isika malagasy isika. Ndikan'izay dia mbola mitohy ny tolona ho an'ny voaka malagasy. Ka aminay fiamina fanorenana ifotony ny any Madagasikara dia mazava ny resaka hoe ny fanomezana ny vahoaka malagasy sehatra amin'ny hoe fampandroana ny firenena sy maintsy atao. Ilaina mampafantatra ny tantara indrindra fa ny datin'ny 13 Mey. Nisy arak'izany ireo fampirantiana sary teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho an'ireo daholobe. Teo ihany koa ny fanehoana ireo sary sy tahirin-kevitra tany amin'ny arsivam-pirenena izay nampirantiany ny sampam-pianarana tantara teny anivon'ny Université Antananarivo. Izahay moa zany raha nanao an'ity dia nampiasa loharanon-kevitra maromaro. Teo ny fijoroana vavolombelona, ny ireo izay laza fa ho mpitolona tamin'izany. Teo ihany koa ny fampiasana ny loharanon-kevitra ara-tsoratra izay isaorana eto manokana ny arsivam-pirenena amin'ny reto gazety sy sary reto, ary teo ihany koa ny bibliotèque nationale. Ka ny zavatra nataonay dia naka loharanon-kevitra tany amin'ny izay noheverina fa ho mpitondra tamin'izany izahay, dia naka ny loharanon-kevitra izay noheverina mpanohatra ka ireo navalinay ary nantsoahanay tsoakevitra ary namoahanay an'ireto exposition photo moa zany izy amin'ny tembaiko mialatsiny. Hita teny amin'ny manodidina ny kianjan'ny 13 Mey androany ireo mpitandro ny filaminana. 15 taona aty aorian'ny tolona no tarihan'ireo mpianatra ny taona 2,700 mbola hita taratra ny tiritiry sy ny fiankinan-doha amin'ny any ivelany eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ireo mpahay-tantara. Manandanja amin'ny tantaran'i Madagasikara ny datiny 17 Mey 2,700 izay asokajiana ho tolona voalohany taorian'ny nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tena ny taona 1700 ity nokolona. Ny tolona tamin'ny taona 2,700 no nanamarika ny faharavan'ny fitondran'ny filoha Philbert Tsiranana. Ity fitondran'ny Repoblika voalohany ity izay noheverina fa saritsary-pahaleovan-tena tamin'izany. Raha ny tantara nozoina, tranga iray izay notarian'ireo mpianatra nankeny amin'ny lapan'ny tanàna ny datin'ny 13 Mey 2,700. Tolona izay efa nanomboka andro maro teo aloha noho ny fitakiana fitovian-jo tamin'ireo mpianatra samihafa. Fianarana am-pilaminana sy fanatsarana amin'ny fari-piainana manoloana ireo teriterin'ny frantsay no notakiana tamin'izany. Tolona izay moa hetsika. Io hetsika io dia nanomboka tamin'ireo mpianatra tao amin'ny école de médecine ny Befilatanana. Izay nitaky ny fitovian-jo teo amin'izy ireo sy ny mpianatra médecine taty amin'ny université any Antananarivo. Satria ny tany Befilatanana reny ilay atao hoe dokotera ambanivohitra nanaovana azy fa ny Tety Akatso indray tety amin'ny université no dokotera andrenivohitra. Ary fijerin-drareo an'izay maninona samy mianatra dokotera zao ihany fa misy ny ambany misy ny ambony, zany hoe le tsirariny zany no nidivana. Fa rehefa tena dinihana le izy dia nivadika aingana be resaka politika, satria rehefa fijerin'ny mpianatra tamin'izany, fijerin'ny olona tamin'izany dia ilay fanjakana ilay repoblika voalohany mihitsy misy olana. Ny olana voalohany tao anatin'izay dia ilay hoe fanjanahantany amin'ny endriny vaovao néocolonialisme. Satria rehefa jerevana dia na ny fampianarana rehetrarehetra dia mbola ohatran'ny fampianarana tany frantsay ihany, nefa tsika firenena mahaleo tena dia ohatran'ny tsy manana ny fampianarana antsika amin'ny malagasy atsika. Anisan'ny nanamarika ny tolona tamin'ny taona 2,700 no ireo tolona ny sesy teto Madagasikara niady amin'ny tsirariny tamin'izany fotoana. Fitakiana toerana politika kokoa no antom-piasian'ireo tolona taty aoriana toy ny tolona ny taona 1,700, 2,4 ary 7,4 raha ny fanazavana hatrany. Tena nanamarika an'izy io tolona anankiray io dia tolona rehefa tena dinihana le izy tsy tena hoe resaka sakafo no nitadiavana na hoe ady amin'ny fahantrana. Ny tantara izy tonana hevitra foana.
ary ny zavatra anankiray hitako hoe tsara tadidiana rehefa miresaka ny roa amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo tsika dia ilay hoe nisy vahoaka nisy olona za tsy miteny iny malagasy rehetra diso miteny an'izany satria nisy koa ireo olona nanohana ny fanjakana nisy tamin'ny fotoan'androny fa nisy le tolona ary nadio le tolona satria zavatra ato tamin'ny tsirariny fa ny olana tonga ny mpanao politika ary rehefa tonga ny mpanao politika naody ny tolona ho an'ny tombotsoany izay zavatra izay a mazana ohatra miverimberina rehefa misy a ny fihetseham-bahoaka eto amintsika ary izay a ny hitako hoe lesona tokony ho jerevana hoe rehefa misy tolona madio a avy aloha hijanona tolona madio le izy satria mety misy tsirariny ao fa aza atao fitaovana azo tseza fotsiny ny tolona taty ariana malahelo miteny amin'izany fa zany ny zava-misy 10 taona jeorina nefa zara raha nisy fiatraikany tamin'ny fiainan'ireo malagasy ny tolona tamin'izany mbola sahirina sy tantaratra amin'ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao ankehitriny mbola miankin-doha amin'ireo vahiny ihany koa ny malagasy izay miseho amin'ny endrika maro samihafa ny antom-pisian'ny tolona tamin'izany moa izay fitakiana amin'ny fanagasiana tanteraka ka ny fiankinan-doha zay aloha dia mazavy satria rehefa hitantsika mpitondra maro rehefa avy any Washington izy mihaona amin'ny banque mondiale ohatra dia mirehare izy fa nahazo vola miankina isika zany ary raha zay ny tenenina raha zay ny tadiavina tamin'ny tolona 10 taona teo ariana mbola mambitra-panontaniana tsika hoe tsy tonga tamin'ny tanjo ny tolona ary amin'izao ianao raha ohatra ka misy sekoly anankiray miteny hoe no fampianarana ato aminay dia teny malagasy tsisy mpianatra tsisy ray aman-dreny mandefa amin'ny mpianatry ny ao fa raha ianao manangana sekoly amin'izao ka tianao andeha ny sekoly dia expression française na anglaise dia mahazo mpianatra ianao mandefa amin'ny zanany ihany ray aman-dreny zany hoe raha jerijerevana zany ireo zavatra nitoloma tamin'ny 27 dia somary manahirana ihany ny tenenana hoe tena tafavoaka ilay tolona ho fahatsiarovana ity andro manamarika ny tantaran'i Madagasikara ity nisy ireo fampiratiana nanamarika ny datiny 13 Mey 2017 fananaovana hetsika ho fanamariana izay fa 10 taona ny tolon'ny 13 Mey 2017 izay ihany koa nitetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely Androany nisy nandrindra izany ireo hetsika fampahafantarana sy ny fahatsiarovana ny tantara izay niarahan'ny FES sy ny commune Antananarivo renivohitra Abraham Randriamanana 13 Mey 2017 13 Mey 2024 feno 10 taona ankehitriny ny fanamariana ny sinitolona nataon'ireo mpianatra teto an-drenivohitra tolona izay nanoherana ny tsy fitoviana teo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana raha nambaran'ireo nanatry masony zavanisy nandritra izany ny fianarana zany a no fomba anankiray ahafahantsika malagasy matsapa sy mahita ary miaina le arena akoatra ny vola tsy navela tsontsika alalan'izay zay zany le hoe fahendrena malagasy ny fomba fijerevantsika ny fiainana ny zavatra ataontsika avy ato anatiny ny sekoly ny manome an'izay zay ny sekoly ihany mamolavola ny olona hisy fotony hisy fototra tsara nefa ny sekoly indrindra zao a no tsy mampianatra ny zanaka malagasy ho afaka atao amin'ny gejany tsy fahalalana azafady a lasa sekoly mampahantra ny fahaizana mampahalalana zanakitsika malagasy ny lasa mitsy niteraka sakana ho an'ny fampivoarana sy ny fisokafan'ny lalan-tsaina ho an'ny vinam-pampandroana ny firenena ny fisiany raha fampianarana ny tanila raha ny fanazavana misy milazany hoe tsara le izy nety marina zany angamba ho azy fa ho anay zay zanaka tatsa dia nahatsapo zay fa tsy manana mihitsy a lazana hoe fahafahana iotra n'lay fetreva napetraka ilay fampianarana nisy tamin'izany fotoana zany le zarafa mahay natao bakona anatanteraka azy fa tsy natao andrafitra tsy natao anangana tsy natao amorona niezaka izay ananatanteraka anome nofo lay nofy ny fisina zany mba tianay izy anova ny fiarahamonina tsy ampyatreto ny famitana sy ny fitaizana ny tanora ankehitriny mikasika ny fahafahana sy ny fitakinany rariny amin'ny sehatra samihafa tsy zay le hitahita-pahafahana zay ny tsitra na koa marimarina koa lasa niodina any amin'ny zavatra hafa lasa any amin'ny rendrarendra mpiainan'izany zany a le zavatra raviravina tetina le zavatra ivelambelany hatramin'izao moa zany a
atahorana rehefa hoe miresaka tsy azo resahana ntsony zany hoe zany voateny hoe politika zany ohatrany tena hoe loza be iangaviana zany zandry mba tena hoe itsoro ohatra zay zany no mba anisany hafatra verimberinay na mafy vozay hanjananareo zandry zany hanoy an'izay tolona zay. Toerana manatantara namarika ny androny 17/7/7 ny nanoloana sy ny nahamainy lampantanana n'Analakely raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Nisy araka izany ny hetsika fampiratiana tsara nataony avy eo anivon'ny komina Antananarivo sy ny FES teo amin'ity toerana ity ho fahatsiarovana sy ho fampahafantarana ny tantara. Tonga nanotrona ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo, ny solotenan'ny FES, ny filohan'ny oniversite an'Antananarivo, ireo mpandinika fiarahamonina sy ireo vavolombelona nanatitra maso ity hetsika ity, ary ireo avy amin'ny antoko politika samihafa toy ny avy amin'ny antoko MMM. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fahazonan'ny lesona, tsy hoe ny hamirenana indray ny zava-nisy tamin'ny taona 2017 fa indrindra ny makazy ireo ohatra amin'ny fanatsarana ny fiainam-pirenena anatin'ny fitonena sy ny demokrasia. Nahitana mpitandron'ny filaminana avokoa ireo toerana teto andrenivohitra tamin'ity anio ity. Misokatra ho an'ny rehetra nanomboka androany ary farina amin'ity volana ity ny fampiratiana mikasika ny 17 Mey 2017 izay tanterahina manoloana ny lampantanana n'Analakely. Ao anatin'izay hatrany dia isy fanadihadiana manokana mahakasika ny 17 Mey 2017 entina aminao aoriana amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity nanomboka hatrany amin'ny taona 1/7/7 nanombohan'ny hetsika hatramin'ny naharavan'ny Repoblika voalohany ka nidirana tamin'ny tetezamita ary ny fanovana nisy taorian'ny tolona ny taona 2/7/7 Ofitinina ao anatin'izay avokoa ny fanadihadiana izay niezahana nanasany ireo mpahay tantara, mpahay toe-karena sy ireo olobe na afeny vozotry ny hetsika tamin'izany ndao arana ny ampahin'izay. Inona tokoa moa no nitranga ny taona 2017 Ratsorina dia fitokonana fanafahana ny afanjanahantany tamin'ny endriny vaovao no nataony ireo avaram-pianarana tamin'izany fotoana izany hoe ny néocolonialisme. Tsy misy setroka tsy misy afo hono ary tsy tonga ho azy akory ny tolom-bahoaka ny taona 2017 raha tsy nisy zava-dehibe niseho teto Madagasikara ny taona 2017. 13 Mey zavatra tsangandravatra anankiray tao anatin'ny raharahany 2017 ary ny tena marimarina ry atehiteny hoe tao anatin'ny raharahany 1/7/7 sy ny 2/7/7 satria raha resaka hoe krizy politika ny tenenina zay moa ny tenenantsika azy dia efa nisy krizy mipoaka tany Atsimo tamin'ny taona 1/7/7 fa tany Atsimo le izy tany lavitra indrina angamba ny tenenantsika azy dia ohatrany hoe tsy nanana ny ako ny raharahany 2/7 zay teto Tananarivo ary ny marimarina koa nanomboka tety amin'ny université any Tananarivo avy eo moa nanenika eran'ny tanànany Tananarivo. Tany amin'ny faritra Atsimo no tena nitranga ny raharaha 1/7/7 zany fanazavana. Hetsika fanoherana ny fomba fitantanany filoha Philbert Tsiranana filohan'ny Repoblika tamin'izany. Rehefa avy eo no anarahanao iny fanadihadiana manokana iny fa nahitana lesoka ny lafin'ny fizakantena ny CENI araka ny tatitra nataon'ny vondrona Eropeanina androany taorian'ny fanaraha-maso ny fanatanterahany Madagasikara. Ireo tolo-kevitra maro napetraka izy ireo ho fanatsarana ny fikirakirana ny fividianana. Nanamafy ny tokony anatanterahany manam-pahefana malagasy ireo tolo-kevitra mikasika ny fanatsarana ny fikirakirana ny fividianana. Arak'izany ny vondrona Eropeanina mianta randriana ivo. Tebika isan'ny songadina tamin'ny tatitry ny vondrona Eropeanina mikasika ny fanarahan'ny Madagasikara ny tolo-kevitra napetraka izy ireo ho fanatsarana ny fikirakirana ny fividianana, ny tsy sy ny fanavaozana ny lalàna ny feny fividianana indrindra ny mikasika ny fizakantena ny CENI na ny vaomera maleo tena misana ny fividianana, ny tsy fampiny antoka amin'ny fahafahana miteny sy ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ary ny mikasika ny famatsim-bola eo anivon'ny sehatra politika. Isan'ny ahafahana miroso amin'ny fanatsarana sy ny fanavaozana samihafa ary ny fanatanterahana ireo teboka sasany anatin'ny tolo-kevitra napetraka io ohatra ny fivoriana ara-potoana tombosain'ny antenimera. Beaucoup de recommandations que nous avons faites visent à la consolidation du cadre juridique électoral.
Mikendry ny fanamafisana ny lalana amin'ny feny fifidianana ny isan'ny tolo-kevitra narosonay. Ny fanao dia tsy tokony atao aloha kely ny fanatotosana ny fifidianana ny fanavaozana ny lalana amin'ny feny fifidianana. Mila fotoana ireo mpanao politika sy ny vahoaka mba hahafantarana ny fanovanana natao. Raha ny tsapanay aloha dia samy manana ny fahavononany ny hanatsara ny fikirakirana ny fifidianana avokoa ireo mpisehatra rehetra. Ny fanontaniana mipetraka dia ny fotoana hanatanterahana izany. Any Eropa ohatra dia tokony vita herintaona mialoha ny hanatanterahana ny fifidianana ireo fanovana lehibe. Mikasika ny fifidianana, raha toa ka manapikasana nova tahaka izany ianareo, ilaina na manatanteraka ireo fepetra rehetra mba ho voafaritra mazava ny fitsipika iray na mba ho fantatry ny rehetra ihany koa. La règle soit bien définie et puis pour qu'elle puisse être connue. Dingana tsara nataon'i Madagasikara araka ny namafisy ny vondrona Eoropeanina trano ny fanapa-kevitry ny fanjakana iroso amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Raha toa ka tsy mbola misy resaka hatreto mikasika ny famatsim-bola amin'ny fanatanteran'izany, namafisy ny vondrona Eoropeanina fa tokony tsy miandriandry amin'ny firosoana amin'ny fanavaozana io i Madagasikara ankehitriny. Dans ce contexte, nous croyons qu'une priorité devrait être donnée à l'indépendance financière effective de la CENI. Mikasika izany indrindra dia mino izahay fa tokony atao laharam-pahamehana ny fametrahana ny fahaleovantena eo amin'ny lafin'ny ara-bolan'ny CENI. Izahay eto dia miarahaba ny governemanta tamin'ny famoahana ny didy mba hanatanterahana faran'izay aingana indrindra ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Aminay tena zava-dehibe izany. Tsy mitaky fotoana ela be ny fanatanterahana ireo tolo-kevitra natolotra ireo, fa mila ny avy amin'ny fitondrana sy ny mpanohitra fotsiny izany mba hifanaiky amin'ny firosoana amin'izany satria dia niainga tamin'ny fijeren'ny mpisehatra rehetra sy ny ankolafy rehetra iny tolo-kevitra narosonay iny. Raha misy ny finiavana, afaka tanterahina anatin'ny 80 andro ireo teboka miisa 700 amin'ny tolo-kevitra ireo. 60 jours, vous pouvez faire non pas 27 recommandations, mais 270 recommandations. Araka izany, miankina tanteraka amin'ny fanapa-kevitra sy ny finiavana avokoa ny fahafahana manatanteraka ara-potoana ireo fanatsarana ny fikirakirana ny fifidianana ho toto-saina ny taona 2024 ireo. Tafiditra amin'izany ihany koa ny mikasika ny fahafahan'ireo diaspora ifidy. Si les Malgaches veulent ça, et en 2018 ils nous ont dit qu'ils veulent ça, il faut s'y mettre au travail. Il vous faut une semaine pour vous mettre d'accord. Raha toa ka ilain'ny malagasy izany ary tamin'ny taona 2024 efa nilaza izy ireo fa mila izany, dia tokony atao ny asa momba izany. Herinandro fotsiny anie dia afaka manaikina tsy ao ireo solombavambahoaka, ny loholona, ireo manam-pahaizana samihafa, izay vondrona Eoropeanina dia vonona nanohana ny Madagasikara mikasika izany. Manana 80 andro ianareo iasana raha tena te hiroso amin'izany, na ny fivoriana ara-potoana aza 80 andro foana. Mandritra io dia afaka manomana izany ianareo ary miroso amin'ny fifidianana. Izany hoe, raha ny fotoana aloha dia ampy, fa ilaina koa ny mijery ny lafin'ny ara-bola. Ny famatsim-bola ho an'ny CENI ao alohany ary ihany koa ny fanafahana tanteraka izany. Il faut prévoir aussi, bien sûr, un financement pour que, d'un point de vue logistique, il vous faut des moyens pour appuyer cela. Nampirisika hatrany ny fanjakana malagasy sy ny mpisehatra amin'ny fifidianana rehetra natanteraka ny tolo-kevitra naroso io ny vondrona Eoropeanina. Androany maraina no natolotra izy ireo tamin'ny filohan'ny Repoblika teny Avoloa ny antota taratasy mifeny tatitry ny fanaraha-maso momba ny fanarahana ny tolo-kevitra nomena ny taona 2024 io. Isan'ny mpandobary ny vondrona Eoropeanina raha ny makasika ny hoe famatsiana ara-bola ho fanatanterahana ny fifidianana samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena ka mila jerena makasika izay. Fa fotoana ahafahana manafaingana ny dinga ny fanavaozana ny lalàna araka ny voaresaka nandritra ny tatitra ny vondrona Eoropeanina androany. Ny 80 andro isian'ny fivorian'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana. Isan'ny lara-pahamehana ny fanatontosana izany araka namafisy ny solombavambahoaka TIM. Zava-dehibe ankilany isian'ny fikonan-doha amin'ny sehatra rehetra mikasika ny fikirakiran'izay fanampanazavana. Hitantsika hoe misy fahatarana atao hoe tsapa atao anatin'izay satria tohina iraka nataony zareo tamin'ny fanaraha-maso tamin'ny fifidianana farany tamin'ny taona 2024 ary raha voalazany teo dia tao anatin'ny recommandation izay nomeny zareo tamin'izany fotoana izany nefa nilaza ny tokony anavaozana izay tokony havaozana rehetrarehetra izy. Ny zavatra mitranga dia raha antsika naheno teo dia toa tsy nisy narahana ilay recommandation izay joroany vaovolombelona teo fa nomeny ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany. Dia izay no mahatonga antsika hoe aty tsika vao miresaka hoe 80 andro sisa no ahafahana manatanteraka azy. Raha ny tena marina tsy hoe 80 andro sisa no ahafahana manatanteraka azy fa raisina ho fotoana ahafahana manafaingana azy sy manatanteraka azy izao 80 andro ivorian'ny anteny mera roa tonta zao tena ao anatin'ny fotoana mbola mety tsara
anatanterahana an'izany dingany fanavozana ny lalàna izany eo koa ny resaka fanavozana lisy-pifidianana izay nresahantsika teo dia aty amintsika ny baolina. Lafomba vao hafa kosa indray ho tsaraina tsy hoely ireo olona miisa 2.30 voaroy amin'ny raharaha fanondranana volamena 3.75 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo hony teo anivo mipaka nantendro mpitsarana misana ny ady amin'ny kolikoly nandritra ny tatitra nataon'izy ireo androany. Nafindra amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany kosa ny fandraisana antanana ny raharaha volamena 7.70 kilao nohony tsy fahitana trangana kolikoly tamin'ny fanadihadiana nataon'ny mpikaroka momba ny fandikan-dalàna eo anivo mipaka ny Amboara. Rakoto Malala. Manana arena voajanahary sy arena kibon-tany ny firenena ka maro amin'ireo no mivoaka tsy ara-drary ny ankehitriny. Isany amin'izany ny volamena izay navoaka tsokosoko sarina any ivelany. Mahakasika ilay volamena 3.75 kilao nanamafy ny eo anivo mipaka na ny pôle anti-corruption androany fa ho tsaraina tsy hoela ireo olona miisa 2.30. Mahakasika ny raha mahakasika ministra moa zany dia tsy mipaka tsy ao mipaka no mandray azy fa dia misy fitsarana manokana ny fitsarana ambony na ny haute cour de justice no mandray andrena raha reny dia tsy tonga any mipaka mihitsy ny fitsarana na famotorana andrena raha reny. Mahasamihafa ny mipaka sy ny haute cour moa zany dia misy lalàna mifehy samihafa fa ny haute cour dia mitsara raha mahakasika ny fandikan-dalàna nataon'ny filoham-pirenena ministra na chef d'institution izay voalazan'ny lalam-panorenana sy voalazan'ny dalàna mahakasika an'izany fitsarana ambony izany. Fa ny mipaka dia olona tsotra izay na koa mpiasa mpanjakana ambony izay nanao kolikoly maka ny mipaka. Ny mahakasika an'ireo le volamena 73 kilo iny dia amin'izao fotoana izao raha io efa marana azy ny mpitsaram-panao famotorana efa réglé ny dossier dia atsoaty dia efa andeha fitsarana mahakasika azy io. Mahakasika ilay raharaha volamena 7.70 kilao tratra tatsy Komoro nambara mipaka fa efa nafindra eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany anosy ny fandraisana tanin'andraraha. Mahakasika indray ny le raharaha volamena 49 kilo izay tratra tao Komoro dia ny famotorana ataon'ny mpikaroka fandikan-dalàna dia hatramin'izao aloha zany dia mbola tsy nahitana kolikoly ny famotorana izay tonga tao aminay dia nalefa any Anosy ao amin'ny fitsarana Anosy aloha zany ny raharaha mikasika an'izy iny satria tsy nahitana kolikoly le izy. Fanirina any raha ohatra ka misy indray misy ny famotorana ahitana hoe misy kolikoly mahakasika an'izy iny dia hito mifanaraka zay fa mety zay vao andray lasany mipaka indray izy. Tsy hijerevana tavan'olona ny fampiarana ny lalàna sy ny ady atao amin'ny kolikoly raha nambarana teo anivo mipaka hatrany. Araka ny tatitry ny asa vita ny taona 2024 nataon'ny mpaka androany isan'ny sakana sy olona nosedran'izy ireo ny olana arabola. Na izany aza apetraka hatrany ny paikady sy ny vina lavitra anatsarana ny asa. Nisy vaovao nisongadina ihany koa ny tontolo ny fanatanjahantena amin'ity ala ity androany no navoaka ny mpanazatra Nicolas Dupuis tamin'ny fomba ofisialy ny lisitra ireo mpilalao miisa 7.20 mirahalahy. Andrafitra ny ekipa pirenena Bareany Madagasikara mandritra ny andro voalohany amin'ny fifanitsanana ho an'ny kanina 3.20. Maro ireo mpilalao avy eto an-toerana no voantso io ihany koa ireo mpilalao mila ravinahitra avy any ivelany. Henri Florian. Miisa 7.20 mirahalahy ireo mpilalao malagasy voantso ny mpanazatra Nicolas Dupuis andrafitra ny Bareany Madagasikara mandritra ny lalao ao anatin'ny andro voalohany ho an'ny fifanitsanana ho an'ny kanina taona 13 eo amin'ny mpiandry arato ahitana ny Rakotasombola Zakanirina Di Nina avy amin'ny Elzoko Plus ao ihany koa Melvin Adrien ary Randriamamy Mathias. Eo amin'ny vodilaharana kosa no ahitana ny Silvio Wasiero, Thomas Fontaine, Jérôme Mombry, Fabien Boyer, Radzo Razafindrainibe Beradzo avy amin'ny Jet Kintana Madagasikara, Bertrand Dorion, Rémi Vita ary Tantely Randrianienne avy amin'ny Disciple FC Madagasikara ihany koa. Eo amin'ny irakiraka indray kosa no ahitana ny Loïc Lapoussin, Abel Anissé Andrianantenaine, Marco Elemaharitra, Ibrahim Amada, Ryan Ravelson, Lalena Fanomezantsoa avy amin'ny klubany CFFA Andoharany Fotsy, Rojo Andriamanjato avy amin'ny klubany Adjesaya ary Hery Bastien. Eo amin'ny loalaharana kosa no ahitana ny Njiva Rakotoary Malala,
Vov Paulin, Julio Donissa, Arnaud Randirantenaina, fanomezan-tsoa tsy lavina Di Drogba avy amin'ny ekipany Fossa Junior Boeny, Alexandre Ramalengom, Fabrice Rakotondrainy B ary Carolus Andria Mahitsinoro. Tanterahana any Frantsa ny fampimondronana voalohany ireto mpilalao ireto raha ny fanazavana. Amin'ny 27 zao izy ny fampivondronana atao any La France any Paris zany any Ivry. Dia io fampivondronana io zany manomboka ohatrany hoe 3 andro alohan'ny haingana makany Ghana. Io zany mba anisany ataoko hoe mba ahafahantsika manao préparation 3 jours alohan'izay. Dia izay zany no tena tsy maintsy nandrisany fanapahan-kevitra mba hisiny fanomanana ny rehetrarehetra presque efa mba milamina daholo ny rera miara-miasa daholo ny rehetrarehetra. Izay zany mba fangatana anatin'izao dia hoteleran'ny mariage daholo sika rehetrarehetra. 7 izy teo misy ny expatrie zany hoe moyenne d'âge ndreo entre 5 hatramin'ny 30 taona daholo. Efa nisy zany moa ny rajeunissement tao anatin'ilay izy tsy ivana fa ny voalohany volana jona ho avy izao any Ghana ry lalao mandroso ionana amin'ny ekipam-pirenena ghanéenne ary ny fahadiminy volana jona kosa ny lalao eto tanindrazana ionana amin'ny ekipany Angola etsy amin'ny kianjany Bahrain ny Madagasikara etsy Mahamasina. Fa tsy ampy ny fampandraisana ndraikitra ny vahoaka eny anivon'ny commune misy azy ka isany antony mamparisarisa ny fampandrosoana. Zary lasa fikarakarana antota-taratasy fotsiny ihany no heveran'ny olona ny commune amin'izao fotoana. Izay no isan'ny votra nandritra ny atrikasa momba ny fitsinja ara-pahefana teny Anosy androany. Onona saina. Tanàna maloto, lalana ratsy, fotodrafitrasa tsy ampy sy efa osa, isan'ny eno matetika eny anivon'ny fiarahamonina ireo na commune ambanivohitra izany na andrenivohitra. Ankoatra ny tsy fisian'io enti-manana sy ny finiavana avy amin'ny mpitantana ny tanàna, isan'ny sakana tsy isian'ny fampandrosoana mainga avy eny fotony, ny tsy fandraisana ndraikitra ny vahoaka na ihany koa ny tsy fanomezana azy ny sehatra ahafahany miasa. Fampandraisana anjara ny tsirairay ao anatin'ny commune mba ho iara-miasa ahavitana manatotosa ny service izay tadiavin'ny olon-tsotra ao aminy. Ohatra, service d'état civil malakilaky. Fanarina ny fako, fanatsarana ny lalana sy fikojakojana ny lalana. Io zany fampandraisana ndraikitra ny izay pisehatra rehetra ao anatin'ny fampandrosoana tsy ara ekonomika ihany fa fampandrosoana ifotony. Dia ny zavatra tadiavina zany ny zavatra hanoanana ny commune dia ny ahitany ireo pisehatra izay afaka manampy azy mampandroso ara ekonomika sy ara sosialy ihany koa ny commune. Araka izany, commune misy 10 no azo tohana avy amin'ny fanjakana Alemanina, ny GIZ, anatsarana ny sehatra ny toe-karena sy ny fidiram-bola ao anatin'ny tetikasa Prodecide na ny projet de développement communal inclusif et de décentralisation, tanjona amin'izany amin'ny fandraisana mivantana ny commune amin'ireo mampiasa vola na avy eto an-toerana izany na avy any ivelany. Isentokely ao anaty dokam-barotritsika izao ny kodiaran-droso ny lozam-pifamoivozana eo ihany koa ny famonoana tamin'ny fomba feno abibiana renim-pianakaviana iray tany Andilamena santionany amin'ny vaovao mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Niaraka taminareo no nanarahako tantara-pitiavana mamy. Nahitako karazan-tany maro samihafa. Nienako ireo lalao baolina kitra malaza eran-tany. Teo anilanareo dia tena torane. Raha tsy anareo, tsy niena fihetsy amin'ny isan-karazany aho. Nahita tantara nampangitakitaka. Tantara maro sady tsara niarahako taminareo. Koa izay no mahatonga ahy hanolatra ny tsara indrindra hatrany. Eo anilanao foana.
Baby avec la fibre Family Bettelma. La fibre à prix léger chez vous à seulement 149 000 arrières par mois. Jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les bons mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay. Profitez des meilleures chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isan'ny tarantsika izany. Rehefa zoma tahaka izao dia misy ny fampitana amin'ny vatana tranga na zava-misy sy ny fisehoan-javatra isan-tsokajiny eny anivon'ny fiarahamonina. Entina avy any ivelany ary ampitana amin'ny vatana eto amin'ny fobe toeran'olo any ivelany any amin'izao fotoana izao ny mpanao gazety Henri Florian sy ny pakasary Andry Nantenaina amin'ity ala ity efa vony izy ireo raha ny tombomarika nomeny ny teknisiana ao ambadika ao metsika azy roa avetrany ny sehatra ao anatin'izay. Akaiky ny 17 hektara. Ny arahantsika nafantatra fa dia nandalo olana mafy, nandalo sedra maro ireo mpisehatra, ataontsika hoe eo amin'ny sehatry ny alim-pandihizana, ny karaoké, ny sehatry ny fizahantany. Tanatany ny fiboana iny manomboka miverina tsikelikely ny ataontsika hoe ny fiarahan'ireo mpizahantany tonga avy any ivelany, manomboka miverina kelikely moa ny fivahan'ny olona amin'ny farany herinandro tahaka izao. Dia eto amin'ny Madame Fafa tsika amin'ity takariva ity iresadresaka mahakasika ny hoe inona marina ny ataontsika hoe ho anareo mpisehatra amin'ny ataontsika hoe ny fivoahana amin'ny week-end tahaka izao manomboka miverina tsikelikely fa zany ny ataontsika hoe ny sehatry ny vola, ny sehatry ny fizahantany amin'izao fotoana izao. Ya, marina mihitsy zany Monsieur Floria fa manomboka miverina tsikelikely zao ny fizahantany sehatra ohatranay zao dia manomboka miverina tsikelikely koa zany na ny olona tonga raha hoe mandeha manala azy, mandeha miala voly, ny mandeha manao fiarana mba rehefa ohatrany hoe avy miasa dia manomboka miverina tsikelikely izy misy amin'izao fotoana izao. Raha amin'izay miverina tsikelikely zay satria ny olona amin'izao fotoana izao mesaka mitady ataontsika hoe zava-baovao foana eo amin'ny week-end, eo amin'ny fiainana. Raha ho anareo manokana mpisehatra amin'izany hoe ataontsika hoe ny sehatra ny ataontsika hoe karaoké sy ny fanaovana showcase zany iny mety hoe investissement goavana tsy maintsy nataonareo mba hisintomana indray zany ataontsika hoe client mba hitonga ato aminareo. Tena fa mezaka mihitsy zany zay tena nanao investissement goavana mihitsy zany mba evanay amin'ny toerana sasany zany satria ny olona zany hita hoe tena hoe mila zava-baovao mihitsy izy amin'izao fotoana izao après an'iny fiboahana iny dia nanokana mihitsy zany zay hoe miezaka hoe nanao vepi manokana mihitsy zany satria misy le olona te hitokatokana mpiara-miasa, mpinamana miaraka, fianakaviana kely ohatr'izay dia misy olona tena hoe misafidy an'izay mihitsy dia nanao investissement goavana mihitsy zay na ny mpiasa ara na mpitomboana na ka mpitendry dia eo zareo miaraka mihira eo zany dia misy mitendry zany dia manala azy eo zany zareo mba maka izay ambiance sahaza azy. Manahoana ataontsika hoe sécurité amin'izay fotoana izay satria
mafampana ihany ny Tananarivo tatoato manaondrana ny sécurité ho an'ny parking manao tetibola avy anareo samy miara-miasa ihany koa mpitandro filaminana dia fantaniko farana hoe zay investissement zay ihany hoe mety manahoana nataontsika hoe ny zoma ny andro be dia be ny mpanao karaoké be dia be ny mpanao hetsika tahaka izao mety misy ve zany ny ezaka manokana investissement goavana ataonareo ho an'ireny olona ataontsika hoe mpitendry sy na hoe artiste reny tena misy mihitsy ny investissement goavana ataonay zany ho an'ny mpitendry sy ny artiste satria zay zao makampitendry tena manakarama mihitsy zay mampirevy ny olona eo izy mitendry ny olona mihira zay koa maka artiste zany ohatra manao acoustique mandeha mamefafampo an'ny olona rehetra ary zay mihitsy ny anisan'ny tiavan'ny olona ny kickback ny sécurité koa moa zany azo antoka tsara miara-miasa mitandro ny filaminana zay tsy alavitra anay fa akaiky anay ny parking koa efa misy sahazazy efa misy sécurité manokana miambina moto ny fiara tsisy milamina be zany ny amin'izay raha hoe en kickback manokana manomboka miverina tsikelikely ve zany ny sehatra ny ataontsika hoe ny zava-misy tahaka izao tao reny ny fiboany reny manomboka miverina tsikelikely ve zany ataontsika hoe ny fatiantoka efa manomboka misokatra izy zao ary verina tsikelikely mihitsy satria na le olona koa raha zany après ny fiboany iny dia efa metonga tsikelikely zany mandeha hoe miverina amin'ny fiainana taloha zany amin'ny andavanandro zany amin'ile resaka hoe fialana voly amin'ny toerana ohatran'izao mankasitraka ny madame Fafatsika no ndraiky nresadresaka tamintsika mahakasika nataontsika hoe ny fiainana tao reny ny fiboana indrindra fa ny zareo misehatra amin'ataontsika hoe ny ataontsika hoe fanalana azy isaka ny fandehanandro tahaka izao dia averina amin'ny Richard avy hatrany ny fitenenany zomany andro hoe mila miala voly kely ao anatin'izay ankasitrahana feno Henri Florence andry nantenaina nampitatsika nampiainantsika mivantana ny ambiance ny endrikendrika zay amin'izao ataontsika hoe zoma zao fandro ihany koa hoe ireo olona zao vao mety zao vao mikasa ny andeha zao vao tapa-kevitra indray amonjy ny eny andavamamby ny toerana iny ka saina zany ny rehetra ao anatin'izay fanohizantsika ny fampalalambavao amin'ity alina ity dia isy fanovana manomboka ny 2 Mey ho avy zao ny fampiasana ny lalana eo Ambojatovo ny tunnel Ambodasy Andohana Analakely araka ny tatitra nataony taliany fitaterana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra manomboka ny alahady ho avy zao no irosona avy hatrany ny andrana mahakasika izay fampiasana ny lalan'izay nela Ranevson Isy fanovana ny fampiasana ny lalana eo Ambojatovo ho an'ireo mpampiasa fiarakodia sy kodiaran-droa mihazo any Analakely sy Anosy manomboka ny 2 Mey ho avy izao. Voalohany indrindra, foana ny fifanenany ny fiara eo Andohana Analakely. Isy ny rond-point ho apetraka manoloana ny tsangambato ny Sida, manoloana ny Super Musique Analakely. Raha avy any Ambojatovo ny fiara iray dia mihidina mihazo ny rond-point vaovao vao mamonjy ny tunnel Amboda. Ireo fiara avy any Amboda Anosy kosa miakatra mamonjy ny rond-point ny 7 Martsa 726 eny Ambojatovo vao midina any Analakely. Avy any Ambojatovo ilay izy. Raha avy any Ambojatovo ianao ka hiditra aty Analakely, avy any Ambojatovo ambony hiditra aty Analakely dia foana ny arébus mahazatra antsika amin'izao fa mivadika ao ambadiky ny fivarotam-boky. Izay parking izy amin'izao fotoana izao dia arehana bus anankitelo izy amin'izao fotoana izao. Fa ny bus rehetra izay miainga avy any Ambojatovo ambony ka hiditra izotra makaty ambany zany dia mamonjy anio ao ambadiky ny fivarotam-boky io. Raha mamonjy anio ambadiky ny fivarotam-boky io zareo dia tonga dia mihazo avy hatrany ny ao ambadiky ny lalana ministeran'ny jeunesse et sport dia mivoaka eto Andohana Analakely. Misy ihany koa ny fanovana ny lalana miakatra makany Antaninarenina manoloana izao fanovana izao. Io lalana vaovao io dia foana ilay fitsofoan'ny fiara avy any Ambojatovo ambony makany Antaninarenina. Raha ho any Antaninarenina zany ny fiara avy any Ambojatovo ambony dia midina makaty amin'ny rond-point-ny Tsangambaton'ny Sida izy dia miverina miakatra dia mahazo an'ilay lalakely eo amin'ny Roxy ozy izy miakatra miverina miakatra makany Antaninarenina na izy hiverina hiakatra mihitsy
avy aty ambany aty amin'ny tsangambatony sita dia miverina miakatra mihitsy a dia mamonjy miakatra ohatry ny hoe avy aty anosy izy zany a dia mamonjy miakatra ny planète fa ilay tonga dia manapaka amin'izao zany a dia iny a dia fauna. Fiara roa no mitsofoka eo amin'ny tunnel Amboda raha avy aty Analakely amin'izao fanovana napetraka izao raha ny fanazavana. Fanovana fahatelo hoentiny eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra hanatsarana ny fifamoivoizana sy ny fampiasana lalana eny Ambohijatovo izao atao izao raha ny fanazavana. Mila manandrana aloha vao mahay aloha zany ao anatin'izay fa pejany fahasalamana kosa indray no mamiada ny vozony tranonjaza sy nono no mateti-pitranga raha ny eto Madagasikara sarotra tsaboana no mamiadany saingy asoroana tsara raha ny fanazavana azo teo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Isan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny laboratoara ray sy ny ministera ny fahasalamana anamafisana ny ady amin'ny homamiadana eto Madagasikara fity nokolona. Ny fanovana fomba fiaina eo ihany koa fanaovana fitoliana mialoha izany rehetra izany no ahafahana misoroka homamiadana raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra avy ao amin'ny ministera ny fahasalamana. Raha ny eto Madagasikara manokana ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza sy ny homamiada nono no ahitana ta avo dia avo. Anisan'ny paikady napetraka ny fanjakana mba hitsaboana sy hisoroana ireo marary ny homamiadana ireo ny fanaovana fitoliana eny amin'ny hopitalim-panjakana samihafa isy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministera mba handraisana ny tanan'ireo marary. Ao anatin'ny paikady aka ohatra isika raha ny paikady edina amin'ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza dia misy ireo topa-pahasalamana fototra sy ny hopitaly izay manao ilay fitiliana ary efa nomenana azy ireny ny filazana hoe reto karazan'olo reto rehefa mitombotoana ny vehivavy ohatra misy mety ayaina dia efa tonga dia misy fitiliana eny fitiliana hijerena hoe mety nitondra ve fa mety misy fambara ve mety sy homamiadana dia raha ohatra hita izay dia misy ny fandefasana azy any amin'ny topa-pahasalamana ambonimbonina ny hopitaly mba ahafahana manohy an'ilay fitsaboana. Anisan'ny vahaolana lavitra ezaka napetraka mba hiadiana amin'ny homamiadana eto Madagasikara ny fiaraha-miasa amin'ny laboratoire Roche avy any Suisse. Raha ny traika efa izay hitan'ity laboratoara iray misehatra amin'ny ady amin'ny homamiadana ity. Miatanora hoy izy ireo ny olona voan'ny homamiadana ka antony araha-miasa amin'ny fanjakana malagasy mba hanampiana ireo marary. With Madagascar many years ago, but really with we signed efa nisy ny solotenan'ny Roche teto Madagasikara fotoana ely zay. Tamin'ny volana Aogositra 2024 kosa ny fifanaovana tsiny niarana tamin'ny fanjakana malagasy. Efa miditra lalindalina kokoa amin'ny fiaraha-miasa ny fanjakana malagasy sy ny laboratoara Roche ankehitriny. Formalized agreement of collaboration with the Ministry of Health and the Director. No tanterahina omaly ny fivoriana izay niarana tamin'ny ministera ny fahasalamana sy ny laboratoara Roche mba handiniana amin'ny paikady iraisana amin'ny ady amin'ny homamiadana. Fa boky miisa 720 mitentina hatrany amin'ny 5 faingo 4 tapitrisa ariary no natotro ny fanjakana japonais ho an'ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy fanomezana izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny 100 taona ny fifandraisana eo amin'ny Japon sy Madagasikara. Gaeton Andriatsilavo. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 100 taona ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Japon nanolotra boky miisa 720 ho an'ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy ny fanjakana japonais. Mitetina hatrany amin'ny 3 hetsy yen na manodidina ny 5.4 tapitrisa ariary ireo boky natolotra ireo ny maraina teo. Fantatsika fa ny boky no loharanom-pahalalana mazava loatra fa boky mirakitra ny fomba fijery avy any Japon zany amin'ny lafin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ara-diplomasia, ara-ekonomika, ara-tantara, ara-kulturaly. Misy boky koa arô mikasika ny fanaovana sakafo japonais, misy lafiny maro zany ny karazana boky izay hitantsika eto anio ary apetraka ato amin'ny biblioteka ny ministera misahana ny raharaham-bahiny. Hatramin'ny volana Jolay 2024 manodidina ny 330 ireo boky nozarain'ny Fondation Nippon amina firenena misy 730 boky izay nisafidiana manokana anamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny japonais izay mpanolotra sy ireo firenena mandray ireo fanomezana.
Aujourd'hui, je suis à la fois fier et heureux. Ankehitriny faly manolotra ireto boky ireto any ministera andraraham-bahiny. Antony manamafy indray ny fahavononana ampiroborobo ny fifanakalozana ara-tsaina eo amin'ny Japon sy Madagasikara izany. Efa napetraka ny trano famakiam-boky eo anivon'ny ministera ahafahan'ireo mpamaky boky mandalina ny fahalalany amin'ny sehatry ny politika vahiny. Inoko fa anampy bebe kokoa ny fahafantaran'ireo mpamaky malagasy mahakasika ny Japon ireto boky ireto. Aux lecteurs malgaches, une meilleure compréhension du Japon. Ny volana Jolay 2024 tsy ahivina, efa nisy ny fanoloran'ny Japon fitaovana informatika ho an'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Fitaovana izay mitetina hatrany amin'ny 7,700 tapitrisa ariary tamin'ny alalan'ny Fonds de contre-valeurs japonais. Nanamafy hatrany ny fahavononany anolo-tanana ny japonais ahafahana manorina firenena matanjaka sy mandroso ho reharehan'ny malagasy. Sy ampiariana lavanilina kosa indray, ena ny vokatra Onozobe amin'ity taona ity noho ny vidiny tsy mahafapo ireo tantsaha. Tsy niatra akory ny vidiny farany ambany, napetraky ny fanjakana ny tondasa ho ireo tantsaha-mpamokatra. Manao izay tiany atao ihany koa ireo mpividy ny vokatra Onozobe izay namoaka lavanilina hatrany amin'ny 7,10 taona raha ny tondasa Gaeton Andriatsilavo. Fokontany enina ao anatin'ny komina Andrenivohitra Onozobe no misy ny tsenan'ny lavanilina isa-taona. Ny taona 2024 tombanana hatrany amin'ny 7,10 taona sy 3,900 kilao ny vokatra lavanilina azo tao Onozobe. Ary ina eny zany amin'ity taona ity araka ny nambaran'ireo tantsaha-mpamokatra. Antony tsy miatra araka ny tokony ho izy ny vidy farany ambany apetraka ny fanjakana ka manao izay tiany atao ireo mpividy vokatra. Zay zegny fangatahany vahoaka aza atao hoe sofina hareny na hoe ampilaza hoe 75,000 d'ariary le prix efa na io zegny farany ambany ivangana i lavanine aty ambany ety. Aza miteny hoe fa sy fanjakana vidy lavane, sy fanjakana ny tompom-bola itodika amin'ny Pré de la République agny mo lavitry, itodika amin'ny préfecture aty marikidrikitry zay tantsahan'ny Onozobe tiako volagny zay. Arovana roa zay vahoaka amin'io prix napetran'ny fanjakana io fa anareo tsy afaka mijotso ambany an'ity. Au moins zay areo manonga na farany ambany io. Nandritra ny fanokafana ny tsena ny taona 2024 raha alina sy ray ariary ny vidy farany ambany nomeny tantsaha tao amin'ny fokotany Anjiabe ary 10,000 ariary ny vidy nomeny mpividy. Amin'ity taona 2024 ity 10,700 ariary ny vidiny farany ambany napetraky ny fanjakana. Isokatra tsy ela ny tsenan'ny lavanilina amin'ny faritra Diana indrindra ny ao Onozobe ka angatan'ireo tantsaha ny fanamafisana ny fanaraha-maso amin'ny fampiarana io vidy farany ambany io. Fa atsika aloha araka ny lalàna tsy maintsy miandry arrêté interministériel, arrêté régional zay tsika vao afaka manokatra tsaina. Mba fanjakana zay tokony mendritra tsara izy amin'ny prix zay apetraka satria misy zay magnararoatra na hoe tsy vidinao le entana retardenao boka vidinao ambany na hoe raha ohatra misy olo vidy ambany le fanjakana zay tokony mandrendrekitra tsara hoe ino sanction sahaza le olo vidy ambany. Nisy ny fivoriana fa manana melohan'ny fitsokafany tsenan'ny lavanilina tao Onozobe, nametrahana fandaminana sy ny tokony atao ary ireo fepetra samihafa takina amin'izany izay notarihina ireo mpikambana ao anatin'ny comité régional de la vanille faritra Zava izay natao tao Onozobe. Miankina amin'ny fanatsarana ny vidiny no ahafahana mahazo vokatra tsara mandritra ny taom-piotazana ny vokatra raha ny fanazavana hatrany. Avy tany Onozobe sika dia hitsambikina vetivety any Bekily indray ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Tsy ekena ny fanararota pahefana sy ny fisininy tsy maty manota eny anivon'ny fiarahamonina hoy ireo solotenan'ny mponina avy ao Bekily. Manoloana ny fandratrana olona nataon'ny zanaka solom-bavim-bahoaka voafidy tao an-toerana. Manome vahana ny tsy fifandriam-pahalemana sy ny disadisa piarahamonina ny tranga tahaka izao Gaeton Andriatsilavo. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ny mponina ao Bekily hijery akaiky ny fanararaota-pahefana ataon'ny olom-boafidy sy olom-botendry sasany. Ny 15 aprily lasa teo nandritra ny avory tao Tanambao Tsirandrany distrikan'i Bekily no niseho ny tantara. Manatitra omby sy vola tamin'ny avory ny solom-bavim-bahoaka voafidy tao an-toerana tamin'io andro io. Tsy noraisy ny fianakaviana io omby sy vola natolon'io no izy efa nanaovan'ny fianakaviana kabary no tsy nentina taony teo aloha. Raha ny fanazavana hatrany io no natezitra ny solom-bavim-bahoaka ka nahatonga ny fampitifirana nandritra io avoria io. Anatrehan'ny toejavatra sahala amin'izay Andriamatoa député dia tsy mba nisintona nakasaina fa nafana fo. Izy moa maha autorité azy mitondra fiadina ka tonga dia namoaka fitaovam-piadina.
dia zanany telo lahy koa mitondra dia nasainy hoe vaoakoana nareo tonga dia nitifitra anatria ny vahoaka marobe io zany tifitra anatin'ny vahoaka zany na tiana na tsy tiana mahavoa olona ny ray tamin'izy ireo no navoatifitra zany hoe ny zanaky ny député faharoa zanany lahy faharoa zany no nahavoatifitra anjaza 12 taona amin'io tanàna io voatifitra amin'ny tongony ilay zaza tamin'io andro io. Olona misy safito ny jorovavolombelona sy ny tory no voantso atao famitorana ao Ambovombe Androy. Raha ny fitarainana voaray tsy nisy fijerena ary noraisina ao toy ny dossier classé ny fitoriana napetraka izy ireo. Efa ho herinandro zao natongava ny dossier eo am-pelantanan'ny procureur de la République ao Ambovombe. Io herinandro io nefa tsisy tokotaniny, zany hoe sady tsy misy ny famotorana ataony. Indrindra moa fa ny arrestation raha teo. Fa de rava-maina teo dia ao le dossier karazana dossier classé. Nasaina nody arana ny mpitory. Manome vahana tsy maty manota ny tranga tahaka izao hoy ireto solotena niponina avy any Bekily ireto. Manimba sy manara-tsendrika ny fitondrana ihany koa amin'ny maha IRD ilay solombavambahoaka. Ireo ihany izany teo zavatra zany ihany no mitarika ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Satria misy foana ny tsy maty manota. Ka raha ohatra ka ireo tsy maty manota ireo zany notazany potsiny dia mino aho fa atao amin'ny sasany modely zany. Ka tokony andinika tsara ny mpitondra fanjakana manoloana ny toedra raha toy izao. Ary faharoa ho any antoky IRD nanolotra azy aloha dia asakasany fa tokony atsapa reo hoe hanimba ny avenira politika ny zareo amin'ny fifidianana ny toedra raha sahala amizao amin'ny district iny. Raha tsy misy fanapahan-kevitra hentitra raisiny zareo mikasika an'io raha io. Andrasana ny mety ho toy ny ty toedra raha ao Bekily ity sy ny fanazavana avy amin'ny solombavambahoaka voavidy tao an-toerana. Ity farany izay mbola tsy nahazonina fanazavana mahakasika ity tranga ity. Trangam-piarahamonina no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ka ialako tsiny sahady ho an'izay rehetra mety ho tohina amin'ny sary mavesatra anatin'izay. Renim-pianakaviana iray filohana fikambanana nivadina polisy tao amin'ny distrika n'Andilamena teo aloha namonjy lanonana fifampiarabana niaraka tamin'ny fianakaviam-ben'ny polisy tany an-toerana no nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana. Tsy hita nandritra ny atelona ny tenany ka rehefa nokarohana dia tao an-trano no hita ny vatana mangatsiaka. Voatsatoka antsy miisa 4 sady tsy teo intsony ihany koa ny masony roa fanampanazavana. Nanomboka hatramin'ny sabosy zay ny antso anazy, tsy azo mihitsy izy androany latsinainy, tsy azo mba jereo any an-trano any. Dia teo zany vao nandeha nijery tany io chef de niara-miasa taminay io. Ary rehefa nijerena tokoa zany ny trano izay nisy anazy tamin'ny fotoana io dia ny vavahady mitanilanila dia natosika dia niditra le chef de dia rehefa avy eo nijerena tao an-trano mihidy be midondomina tsisy mamaly. Ny afarany ny tsikolivona tary amin'ny varavarakely satria misy makakakaka kely dia tazany io chef miara-miasa aminay io hoe tompoko vavy ny valapatra rehefa midaboka eo amin'ny tany amin'ny soma. Dia rehefa naplaza tany amin'ny poste izy dia tonga teo moa ny président Fokotany miaraka tamin'ny mpitandro filaminana nivakina ny trano dia gaga tokoa raha nahita fa hay raha tompoko vavy efa maty. Dia izay koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena palestiniana Anarivo maro no nanatrika ny fandevenan'ilay mpanao gazety. Aboakile maty voatifitra mibasy teo amin'ny lohany nandritra ny fanatanterahany asany. Nisy korotana sy fifandonana kely tamin'ireo mponina sy ny polisy nandritra izany androany fanadihadiana eo amin'ny sary France 24. Tany Jérusalem, olona Anarivo maro androany no nanotrina fandevenan'ny Aboakile. Ilay mpanao gazety vehivavy maty voatifitry ny basy rehefa nanatanteraka ny asany ny alarobia lasa teo. Nisy fifandonana nandritra ny fotoana fohy tamin'ireo mponina nanatrika ny fotoam-pivavahana tao am-piangonana sy ny mpitandro ny filaminana. Mpanao gazety nanana ny lanjany ary niasa tao anatin'izay sehatra izay tao anatin'ny 20 taona teo i Shirin Aboakile. Hatreto tsy mbola fantatra mazava hoe iza no tifitra azy, na ireo tafika Israeliana na Palestiniana. Tsy mbola fantatra ihany koa raha toka isa fanadihadiana lalina mikasika ny avian'ny fitovirana io. Nanamafy ireo any an-toerana fa tokony isa fanadihadiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mikasika izay.
tapitra treto ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity amin'ny anaran'ny ekipa rehetra nanomana izay no hitondrako ny teny fisaorana ho anao nanaraka izany hatramin'ny farany azadi mifanadihadiana manokana iresahana mahakasika ny tolony 3 Mey 2017 izay niezahana nanasany ireo mpahay tantara ny mpahay toe-karena sy ireo olobe nafeny fizotro ny tolona tamin'izay veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray ary tompolasy tomovavy. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.